Souvenir nafinaritra be Noely. Le nanomeza amin'ny mamana sary-bakoly voalohany indrindra. Zay zanaka Tatsa, tsy mba nanana ninnininy izay. Fa tamin'izany Noely zany, tamin'izay Noely zay dia mba tian'olotra kilalao izy. Inona no nataony? Katsaka no nalainy dia namboariny, dia nokoloiny, dia lasa sary-bakoly tsara tarehy mamy be izy zany. Zany no tena fahatsiarovana nafinaritra indrindra ary tsy maty atao boka hatramin'izao. Souvenir tegna nafinaritra zany indrindra tamin'ny Noely zegny. Za mbola elina magnamboara ny papako kalisy nefa izy tsy mpandrafitra. Fa tamin'izegny raha tegna nafalifaly za vitany tsara raha, tegna tsara. Ary tadidiko tsara mbola tamin'izay mpinama mbola tsisy nanany karaha zegny. Dia zegny souvenir tegna nafinaritra za indrindra tamin'ny fiainana. Fahatsiarovana tsara indrindra tamin'ny fiainako. Tadidiko. Tambola kely Noely ny andro tamin'izay dia nitsipina anana izay mirahala dia nanao vary amin'anana. Anana amin'ny vary moa izany no tena marina. Tsaroko tsy mbola nihinana zavatra matsiro ohatr'izany ato amin'ny fiainako. Hafaliana izany dia izay ny fahatsiarovana mamiko indrindra ato amin'ny fiainako. Souvenir Noël tsara indrindra tamin'ny fiainako tamin'izaho tamin'ny mbola kely dia nisy an'izay bebe izay tena matahotra alika be mihitsy izy dia tsy mba nisy alika izany mihitsy tao aminay hatramin'izay dia nefany tamin'izay Noël izay dia namay alika anahy izy izay vao tena hoe nisy alika izany tao aminay dia tena faly be mihitsy satria ilay bebe matahotra alika mihitsy ny namay alika anahy dia izay souvenir Noël tsara ny hatramin'izay niainako. Souvenir tsara indrindra tadidiko tamin'izaho mbola kely. Nanamboarako cadeau papanay. Cadeau de Noël ilay izy nanaovako cravaty kely izay izy dia nameko anazy tamin'ny fety dia faly be izy tena faly. Za koa niara-paly taminazy dia izy mba tsy nanao cravaty mihitsy dia nentiny miasa ilay cravaty. Faly be rehefa nentiny miasa ilay cravaty. Tiako dia izay tiako.